sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. Mbola kafaliagna hatranitrany no anoloranay ny teny fiarabagna ho antsika jiaby isan'ny tokony ambaravaragna tsiraikiraiky ny isam-pianakaviagna amin'ity andro iniany alahady faha 9 Jolay 2024 ity sady alahady faha 2024 tsotra mandavantaogno amin'ny taona A izao. Ny tenin'ny tompo andeha tolotrana hoety magnaraka amin'ny radio Fagniry dia ny torteny sy fampianaragna zay nataon'ny ray aman-dreny archevêque raha nitariky ny sorona masina izy tamin'igny iniany igny tagny amin'ny église iraka Victoire Soamanarivo raha nagnatanteraka ny fanaovam-beloma ny prêtre izay nahavita be teto amin'ny diocesentsika. Izy moa de prêtre religieux spiritain izay niasa tagny amin'ny église iraka Saint-Michel Geoffreyville ary mbola misy église iraka maromaro koa mbola nesany tato amin'ny diocèse ke zegny no tenin'ny tompo andeha tolotranao eto magnaraka toroteny fampianarana nataon'ny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson raha nitariky ny lamesa tagny amin'ny église iraka Victoire Soamanarivo eto Antsiragnana ihany ke alohany agnarahantsika zegny toroteny zegny de tolotranao ary aloha ireto tenin'Andriamanitra vaky teny telo izay naroson'ny fiangonana ho antsika tamin'ity andro iniany alahady fa 2020 tsotra mandavantaogno amin'ny taona A ity ke mianao finaritra atsika jiaby. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, boky ny Zakaria mpaminany, ao amin'ny toko 9 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Hoy ny tompo hoe, mifalia amin'ny hafarena lehibe ry zanaka vavy ny Siona, manaova feo firavoravoana ry zanaka vavy ny Jerusalema, fa indro ny mpanjakanao avy ho aty aminao. Marina izy sady arovan'Andriamanitra, manetry tena mitaingina ampondra, dia ampondra tanora, zanaka ampondra vavy. Ho foanako tsy hisy ny kalesy fiadiana any Efraima, mba amin'ny soavaly ao Jerusalema, ary ho potehina ny tsipika fiadiana. Hilaza fiadanana amin'ny firenena izy, ny fanjakany dia hahatratra ny hatramin'ny ranomasina, ka hatramin'ny ranomasina, ary hatramin'ny ony ka hakamin'ny farany tany.
izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Taratasy masinday Paoly apôstôly
ho an'ny kristianina tany Roma. Ao amin'ny toko 9 andininy 7 tohizana amin'ny andininy 110 ka hatramin'ny 710. Ry kristianina havana, ianareo dia tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha mitoetra ao anatinareo koa ny fanahin'Andriamanitra. Raha misy tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy an'i Kristy izy. Ary raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy velona no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy koa no hamelona ny vatanareo mety maty, noho ny fanahiny izay mitoetra ao aminareo. Koa amin'izany ry kristianina havana, tsy mpitrosa amin'ny nofo isika ka ho velona ara-nofo, satria raha velona ara-nofo ianareo dia ho faty. Fa raha vonoinareo amin'ny fanahy ny asan'ny nofo dia ho velona ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alléluia, Alléluia, oya ye, resina eteninjangare eya, akatavina eteninjangare eya, fateni masing simaer, Alléluia, ya eya. Alléluia, Alléluia, oya ye, resina eteninjangare eya. Fateni masing simaer, Alléluia, Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Matthieu ao amin'ny toko 112 andiny 520 ka hatramin'ny 7. Tamin'izany andro izany i Jesosy ny teny nanao hoe: misaotra anao aho raiko, tompony lanitra sy ny tany, fa nanafina ny hevitrao tamin'ny hendry sy ny besaina ianao, ary nanambara azy tamin'ny tsopo kosa. Eny, misaotra anao aho raiko, fa izany ny sitraponao. Efa nomeny raiko ahy ny zavatra rehetra, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany zanaka hanehoana azy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy vesaram-pijaliana, fa hanamaivana anareo aho. Ento ny jiokako ary mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po aho. Dia hita fiadanana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora entina ny jiokako ary maivana ny didiko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Kristianina hava, misy evanjely zay manentana ansika ary mampazoto ny mamaky azy, na dia tokony azoto vakina azy aby ny Baiboly manontolo, fa raha misy anefa ary miombona amiko ianareo, hoay aloha izay, fa ataoko fa sy izay ire io tenin'ny evanjely izay vondrenesika teo, ary dia tiasika ho reniny sofisika matetika aza i Jesosy milaza hoe mankanesa ty amiko. Ianareo izay manana enta mavesatra, fa anamaivana anareo aho. Entony ziogako, menara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena aho. Mahafinaritra tokoa izay tenin'ny Jesosy izay,
fa indrindra moa amin'izao andro diavisika zao, kanefa mino koa aho fa tamin'ny andro ny tenenan'i Jesosy anio dia maro ireo izay nanana enta mavesatra ary de tena sahirana tokoa. Izay Jesosy ry kristianina hava, izay Jesosy mpiarabelona amintsika, izay Jesosy nampahafantariny Pera Jean Paul, nampahafantariny i Pera Henri, izay Jesosy mampiombona antsika amin'ireto avasika ireto, ka dia na dia sarotra aza indraindray no fiainana, na dia sarotra aza zany manorana eglizy trano sy eglizy olo izany, dia i Jesosy milaza amintsika hoe mankanesa ty amiko. Sy afeniko aminareo fa izy mo mety tsy ilaza azy, fa somary ratra ny foniny Pera Jean Paul mahita ny zava-misy ankehitriny ary masiaro kivy izy, satria i Jesosy fitiavana, i Jesosy zay manolotra ny fitiavany amintsika no nambarany. Kanefa raha mihaino radio izy, raha mijery televizion izy, raha mijery ny zavatra iainana na ety Dego na eny Joffreville, dia masiaro ratra ny fony, satria etraketraka fandravana famonona no reny. Ka hoy izy hoe nilaza tamiko, Monseigneur, 50 taona to tsy nisy nataoko, to 50 taona very. Non, mon père Jean Paul, si zay no zavatra jerena, sy rezultat araky ny masony zao tontolo zao iaho, fa raha ny masony zao tontolo zao de marina izany, fa ny fahendren'Andriamanitra no torinao ary Jesosy mpiarabelona aminay ianao. Sy ho takatra ny saitsika tokoa ny vokatry ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Ary io no mahatonga ny Jesosy milaza hoe misaotra anao aho ry ray, nanafina izany amin'ny be saina sy ny mianakendry, fa nanambara azy kosa amin'ny madinika. Jean Paul, maro ireo madinika mahafantatra an' Jesosy araky ny voalazanao, nataonao batemy ary gaga azy ianao, olona sy fantatrao, rehefa eny andalana eny amin'ny bazary kely sy amin'ny bazary eny ianao, ah bonjour mon père Jean Paul, anao nanao mariazy anay, ary de mbola ao mitokatrano amizao. Fa izay sy ho azoniry zao tontolo zao zay, fa ao am-po, ary zay lay fo ny Jesosy zay niainany ka nafindrany amintsika. Ka izay indrindra ry kristianina hava, efa toroteny velona ny fahitana any mon père Jean Paul sy mon père Henri, sy hoe noho ny sy misy micro ka mety tsy ho renareo, fa ataoko fa renareo sara ny fampianarana tao, fa na ny fibanzinana azy mirahalahy izao, toroteny velona ho atsika izao, marina sy lavorary isika fa ny velona an'izay fitiavana izay izy. Ary zay indrindra ry kristianina havanareo no amaranako azy, ny afatry mason-dahapôly amintsika ny any ty,
raha ny fanan'Andriamanitra no nanangana an Jesoa velona, raha izay fanan'Andriamanitra izay hoy Masita Paoly no mitoetra aminareo, dia sy enti ny ara-nofo isony isika. Io ara-nofo io no tena matetika manakorotana ny fiainasika, tsy hoe hovonona ny ara-nofo sanatria izany mamono tegna isika raha mamono ny ara-nofo, fa araky ny voalazany Masonda Paoly, raha velona ara-nofo ianareo dia ho faty, raha vonoinareo amin'ny fanahy ny amin'ny nofo dia ho velona ianareo. Raha ny fanan'Andriamanitra tokoa no manentana asika, ary io fanan'Andriamanitra io no asapahasika, izay tenin Jesoa hoe mankanesa ty amiko ianareo mananenta mavesatra. Misaotra anao aho ray, lay fanahy no asapanan'izay. Ao amin'ny Galata i Masonda Paoly amin'ny toko 5 no manazava amintsika fa raha ny ara-nofo tokoa no manentana asika dia mikorotana ny fiainasika manontolo, mikorotana ny fiainan'ny fianakaviana, mikorotana ny fiarahamonina, manapotika ny ara-nofo. Fa raha ny fanahy kosa hoy Masonda Paoly dia manorina isika, manangana isika, mampiombona isika. Ary zay la eglizy olo ty isika orina, ary zay no antony anaovan'ny tanora GMJ anorina fa sy androdana. Fanahy no manorina, fa nofo dia fizangazagana, fitiavatena, fialonana, avonavona, zany no asan'ny nofo, ka etraketraka fanapotehana no matetika mitranga. Fa raha ny fanahy, lay fanan'Andriamanitra lazainy Masita Paoly nanangana an Jesoa no manentana atsika, dia alemy fanahy isika, ary dia feno fanetretena isika. Zay no ambarany Masonda Paoly amin'ny vakiteny voalohany, ary ambarany ao amin'ny Galata, niainany reto misionera reto izany. Ary zay no irisika amin'izao GMJ zao, sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andova ny tany, matoa potika ny tany, ny trano be iombonana, matoa potika ny fianakaviana amin'izao, matoa potika ny fiarahamonina, matoa potika ny eglizy. Na ny fiainasika ao amin'ny eglizy izay dia satria sy manana fahalemem-panahy isika, sy manana fanetretena isika, ka ny ara-nofo no matetika no mibaiko, ary adino ny fanahy. Ny fanahy hoy Masonda Paoly dia mampiombona, ny fanahy dia lemem-panahy, ny fanahy dia fanetretena, ary ny vokatry ny fanahy dia ny fiadanana. Matoa mbola tsisy fiadanana eo amintsika dia satria sy manana an'izay lemem-panahy izay isika. Ry kristianina nahavana, ry tanora zandry malala, maro nefa nikatona ny fisoratana anarana, fa manasa anareo aho amin'ny GMJ fotoan-dehibe ho asika eto amin'ny dioseze, anorena asika fa sy andrava. Ry pretra rahalahy, aoka
izao fanjava sacerdotaly izao, anampy antsika iombona bebe kokoa ao anatin'ny fraternité sacerdotaly, ka anampy an'ireo kristianina anorina isika fa sanatria sy andravana anapotika ry religiozy, fa indrindra isika masera. Maro amizao no manao voady, manao la retraite, engane isika voatokana mba ho fitaratra fanorenana an'izay eglizy zay, tahaka napetraky ny reto religiozy dia mon père Jean Paul sy mon père Henri, mba religiozy mpanorina isika fa soa sanatria religiozy mandrava. Ry kristianina ava malala, engane izao fankalazasika fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izao amin'ny fanaovasika veloma anireo mopera handeha, sy hoe efa soara izy ka pase miaraka aminazy ziaby ny fiaignany manontolo sy ny zavatra nampianariny. Raha ty isika ireo mopera ireo, oka isika tahaka izy ireo ho mpanorina entaniny fanahy ka metraka eglizy olo velona entaniny fanahy. Aoko tanteraky zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.